Ireo tafiodrivotry ny fiainana. Izany eloha hevitra izany no anasako anao mba aharitra hatramin'ny farany. Mpifaliana indray no iaonako aminao, ifankahitako tava aminao amin'ity ora ity, no tahin'ny tompo isika ka dia mifampiarahaba ary atolotra miaraka amin'izany ihany koa ny firarian-tsosady ho anao sy ny ankohonanao ka anjaka ao am-ponao anie ny fiadanan'ny tompo. Andeha hiaraka hivavaka ary isika raha nomboka izao fiarahana izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, indre mahagaga loatra ny fitantananao anay ka nahavelanao iaona indray izahay amin'izao ora sarobidy andinihana ny teninao izao. Mamela ny heloka sy ny tsy fahatanteranay rehetra, koa aoka ny faneno masina kosa no anjaka ty amponay raha andinika ny teninao zahay. Itononona sy angatanay ny vavaka noho ny aminara Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, mbola ao anatin'ny tontolo-kevitra hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra hatrany isika. Ary amin'ity herinandro ity isika dia hijery olana sy fahavoazana maro samihafa. Ahoana ny fomba hiatrehana ny olana eo amin'ny fiainantsika. Fa ny amin'ny androany dia hoe ireo tafiodrivotry ny fiainana. Misy andininy natao tadidiana dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Romanina toko fahadimy. Romanina toko fahadimy ka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy izay manao hoe somary lavalava ihany lay izy. Ary tsy izany ihany. Vahoaka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra dia mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina pidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ary verimberitsika isan'andro izany mba ho tafatoetra ao am-bavantsika. Ao amin'ny teny ity dia hijeritsika amin'ny filazantsara ny Marka toko fahaefatra, manomboka amin'ny andininy fahadimy amby telopolo, izany andininy ho jerentsika izany androany. Izy io dia miresaka ny nampitsaran'i Jesosy ny tafiodrivitra. Fantatsika tsara fa nandany andro tamin'ny firesahana vahoaka maro be Jesosy teo amoron'ny ranomasin'ny Galilia. Galilia dia midika hoe fiodinana. Zay midika hoe Galilia, midika hoe fiodinana. Ary anarana maromaro moa no entin'ny ilazana azy anaty soratra masina mikasika ny ranomasin'ny Galilia, atao hoe ranomasin'ny Tiberiasy izy any filazantsarany Jaona, antsoina hoe fariny Genesareta ihany koa izy any amin'ny boky filazantsarany Lioka, any amin'ny boky Nomeria amin'ny testamenta taloha tany izy dia lazaina hoe ranomasin'ny Kinereta. Izany misy anarana maromaro ary amin'ity Galilia ity dia misy tanàna vitsivitsy manodidina azy ao anatin'izany: Kapernaomy, tanànan'ny Betsaida, tanànan'ny Korazima, tanànan'ny Tiberiasy, tanànan'ny Magdala, tanànan'ny Dalmonota, tanànan'ny Gergesa, tanànan'ny Tarkea, tanànan'ny Seforisa. Zany misy tanàna manodidina ary zay mahatonga azy hoe be olona mandrakariva eo manodidina izany ranomasin'ny Galilia izany. Lehibe ihany izy io satria ny halavany dia mahatratra any amin'ny 520 kilometatra any hoany, ary ny saka dia mahatratra amin'ny 110 kilometatra, ary ny izy dia lalina satria mahatratratra any amin'ny 200 metatra ny farany lalina indrindra amin'izany ranomasin'ny Galilia izany. Nandany tontolo andro betsaka tamin'ireo vahoaka teo Jesosy. Noho ny tonga ny hariva dia izao ny fanambarana nataon'i Jesosy amin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Ary andro izay ihany, rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy: andeha isika hita ho eny ampita. Andeha hita eny ampita, hiala sasatra ve? Dia izao ny zavatra mitranga. Ary rehefa nampodian'ny mpianatra amin'ny andininy fahaenina amby telopolo, ary rehefa nampodian'ny mpianany ny vahoaka dia nentin'ny tao anaty sambokely. Tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary ny sambokely sasany koa niaraka taminy. Andeha nidy atao anaty sambokely ny mpianatra, nandeha tao amin'izany koa Jesosy. Eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, ary nisy tafiodrivotra mahery ary nianjerazerany alony rano ny sambokely ka nila ho feno rano. Azo antoka fa fantatry Jesosy fa isy tafiodrivotra itsoka. Nefa
dia nanteny izy manao hoe andeha isika hita ho iny ampita. Azo antoko zany satria malala ny zavatra rehetra Jesosy. Kanefa eto amin'ny toe-javatra ity dia nanana lesona sarobidy tia nampianarina momba ny amin'ny fiainana amin'irety mpianatra reto Jesosy. Misy lesona ity Jesosy ampitaina amin'ity toe-javatra ity. Inona tokoa moa ny zavatra nisy tao amin'ny fotoana io? Voalohany amin'izany toe-javatra zany dia zao andininy fa 7 tapany voalohany manao hoe ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana. Natory Jesosy. Matetika ny sambo kely ny mpanarato dia tsy ahitana afa-tsy ondana iray izay ipetrahan'ny mpamily sambo kely ery amin'ny vody sambo ery. Dia io olona io eo amin'ny vody sambo io zany no azo lazaina hoe mpamily ilay sambo. Teo Jesosy ary zatra nitranga natory izy teo amin'ny toerana io. Izy zany amin'ny toerana mpamily saingy resy tory Jesosy tamin'ity toe-javatra. Zay ny voalohany. Ny zavatra faharoa tokony fantatsika dia zao, tsy hoe sambany akory vao nandeha teo amin'ity rano ity ny mpianatra, Petera, i Jaona, i Jakobo dia samy mpanjony zatra raha. Kanefa azo antoko zany fa ain'izy ireo tsara raha mandeha eo ambonin'izany ranomasina zany amin'ny sambo, na dia mety misy tafio-drivotra azy azo antoka fa tsy hoe io akory vao tafio-drivotra natrehan'ilay mpianatra fa nisy zany toe-javatra zany. Kanefa inona ny zavatra niseho eo amin'ny andininy 8 tapany faharoa. Ary namoa azy izy ireo ka anao taminy hoe mpampianatra tsy mampanino anay ao anao va zao afatesanay izao? Inona zavatra nitranga? Natahotra ny mpianatra. Raha ny fantatra aloha dia ity filazantsara ity any milaza ny amin'io Jesosy natory Jesosy fa natahotra kosa ny mpianatra ary nieritreritra mihitsy fa efa ho faty Jesosy. Nefa hitan'izy ireo matory dia nofoazina Jesosy. Jesosy eo tsy mampanina anao va zao afatesana izao? Dia ny mahafinaritra ny mpamonjytsika azo antsona amin'ny mafy indrindra. Eo amin'ny andininy 7 dia zao ny fanambarana. Ary nifoha izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka dia tony tsara ny andro. Ny valitenin'i Jesosy tamin'ny nanontany hoe tsy mampanina anao va izao mahazo anay izao? Ry mpiara-midinika namana, ny salasalany amin'ny famonjena, ny salasalany amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny salasalany amin'ny toetran'i Jesosy reto mpianatra reto. Jesosy anefa efa teo izy. Fantany ny mahazo ny tsirairay avy. Nifoha Jesosy, nitsahatra ny rivotra, tony tsara ny andro. Ry mpiara-midinika namana, ao anatin'ny tsy fanantenana tokoa dia misy fotoana isika miezaka mamonjy ny tenantsika tahaka nataon'ny mpianatra. Miezaka. Indray koa rehefa mahatsapa fanaintainana, mahatsapa toe-javatra sarotra dia manomboka manontany ary manomboka misalasalany amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiahina isika. Move eo Jehovah, move eo Andriamanitra, move mikarakara izy. Mihevitra isika fa tokony hiditra an-tsehatra amin'ny fomba anankiray izy, arak'izay eritreretintsika sy hitantsika amin'ny fomba fijerin'olombelona azy. Ry mpiara-midinika namana, tadio anefa tahaka ireto mpianatra isika dia ao anatin'ny tafio-drivotry ny fiainana no ahafahan'Andriamanitra manao fakakana manokana sy lehibe indrindra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ao anatin'ny toe-javatra sarotra indrindra tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra. Eo anatrehan'ny tafio-drivotry ny fiainana zany dia matoky fa eo mandrakariva Andriamanitra. Vonona izy ampitsahatra ny tafio-drivotry ny fiainana tsirairay avy. Afaka miteny izy aminao manao hoe mangina, mitsahara dia hitsahatra ny olana samihafa. Mila matoky isika, mila tsy misalasala, mila mandrakariva an Jesosy satria izy no mipetraka eo amin'ny familian-tsambo ny fiainantsika. Ombantsika ny Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa toy ny sambo mitetonja tokoa ny fiainanay
indraindray to amin'ny sosany andro tsara ny andro nefa mandrakariva to misy tafiodrivotra mampisafotofoto mampatahotra anay ary mahatonga anay mieritreritra ny hahafaty anay mihitsy. Ampio zay mba hatoky anao, ampio zay tsy erikerika tsy hodikodina fa iandrana mandrakariva kosa ny fahagagana avy aminao. Dia tantany ny tontolo andro ray androany mitahihana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.